Miarabantsika tsiraray avy ao anatin'izao fotoana manokana izao izay ahafahantsika mifampahery. Lohahevitra lehibe no jerentsika dia hoe ianareo no sakaizako. Taddio fa manana sakaiza isika dia Jesosy Kristy izany. Ary amin'ity anio ity dia resaka manokana isika mahakasika ilay hoe mpiandry tsara. Mpiandry tsara izay tsy iza fa ilay sakaizantsika dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo 7:20 andininy voalohany dia mazava ny tenin'Andriamanitra, Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, tsy hanan-java-mahory aho. Ny hoe tsy hanan-java-mahory dia manana hevitra lehibe anankiroa ka andeha hodiniantsika izany mba ho fampaherezana ay sy ianao amin'ity anio ity. Hanana ny zavatra rehetra izay anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra isika rehefa mandray an' Jesosy Kristy ho sakaizantsika. Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara tsy misy toa azy ary mandritry ny androm-piainantsika dia ampy antsika ny fahasoavany mba anatanterantsika izany sitrapony izany. Ao amin'ny Jaona 7:1-2 dia mazava ny tenin'Andriamanitra ary mahafinaritra fa manome toky, manome hery ho aisy ianao izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny maha hoe manana sakaiza tsara indrindra, manana mpiandry tsara dia Jesosy Kristy. Koa meteza ho sakaiza ny Jesosy Kristy. Jaona 7:1-2 dia hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Fandrian'Andriamanitra ny ananantsika fahasalamana amin'ny lafiny rehetra. Fandrian'Andriamanitra ny ahitantsika ny fitahiana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, amin'ny asantsika, amin'ny tanjona kendrentsika dia fandriany ny ahitantsika izany fitahiny izany. Na eo amin'ny ankonana, na eo amin'ny mpiara-miasa, na eo amin'ny fianakaviana, indrindrandrindra eo anatin'izany tokantrano izany. Raha lasaina bafy malala, mampahery tokoa izany teny izany satria dia manomana ny tsara indrindra ho antsika mandrakariva Andriamanitra. Ry malala hoy izy, ny antso antsika izy amin'ny mahasakaizany aisy ianao. Ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Ary araka ny voalaza teo dia samy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitarihany avokoa ny zavatra rehetra izay kasaintsika, ataontsika, ny tenenitsika ary indrindrandrindra mandritry ny androm-piainantsika rehetra mihitsy izany. Ny hoe salama amin'ny zavatra rehetra dia avy amin'ny teny Grika izy io hoe eudo, ilay hoe salama amin'ny zavatra rehetra. Ary efa jerena ny commentaire ao anatin'izany dia hoe ho todsoa ka tsy ho azo tsampina eny an-dalana. Ninona zany ny zavatra rehetra izay ataontsika, ny fandritsika, fikasantsika dia tian'Andriamanitra ho tanteraka izany raha mahasoa aisy ho anao. Koa aza malahelo, na mety ho kivikivy, na mety ho reraka amin'izao fiainana izao fa manana sakaiza tsara indrindra antsika dia Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara. Ary any amin'ny Filipianina 4:7 dia mazava ny tenin'Andriamanitra ary manao hoe ho tanteraka amintsika nge izay rehetra tokony ho antsika araka ny alehiben'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila miantehitra amin'ny Jesosy Kristy itsika, mila manao sakaiza ny Jesosy Kristy itsika dia fantany ny mahasoa antsika tsiraray avy ka ho tanterahany izay mahasoa aisy ianao. Faharoa lehibe ao anatin'izay dia hoe anana ny ampy amin'ny fiainako avy amin'ny tahiry ny mpiandry tsara aho, na dia eo anatin'ny fotoan-tsarotra aza dia efa manana ny ampy amin'ilay tahiriny mpiandry tsara aho. Izay ny hoe tsy hanan-java-mahory ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria mahatoky ny fitantanany, mahatoky ny fitiavany, koa mahatoky an'Andriamanitra, itokiso ny tenin'Andriamanitra
hitokiso ny fitantanan'Andriamanitra fa izay ilaitsika dia homen'Andriamanitra mba hatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Raha lasana bavy malala ao amin'ny Jaona 10:10 dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara, ilay sakaiza tsara dia nanolotra ny ainy hamonjy asianao. Izany no mpiandry tsara, izany no sakaiza tsara indrindra dia manolotra ny ainy hamonjy ny tiany dia Jesosy ianao. Tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao zay miaina io. Maty Jesosy Kristy mba hamonjy anao, mba hatonga anao ho amin'ny lalan'ny famonjena. Andao hatoky an'Andriamanitra, andao hatoky azy amin'ny lafiny rehetra. Ka izany fatokitsika izany no hitarika atsika ho amin'ny fiadanam-po sy fiadanan-tsaina, hitarika atsika ho amin'ny famonjena. Mahiresa ary aoka ahita fity amin'Andriamanitra mandrakariva ny ianao sy ny ankonanao. Iaraka hivavaka isika hamarana izany fampahirezana izany. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindramponao. Ankehitriny dia nahazo toky izahay fa manana mpiandry tsara, ilay sakaiza tsara indrindra, ilay miantso anay hoe ianareo no sakaizako. Andriamanitra, tsapanay tokoa fa nikasika amin'ny fonay tsiraray avy ianao, ary aoka ny teny rehetra izay voarainay dia hitarika anay ho amin'ny fiadanam-po, hitarika anay ho amin'ny fiadanan-tsaina, ary ampahery anay, ary ho tsapanay fa tsy irery izahay fa manana anao eo anilanay mandrakariva. Dia mitahiny tokantrano tsiraray avy, mitahiny ny olona tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao, ianao ny hameno ny hatsaranao sy ny fitiavanao ho amin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.